Araka izany dia tsy hoe eletsion dia ivoaka ny voka-panadinana CPE raha ny fanazavana nentin'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Atoa Paul Rabary nitondra ny heviny makasika izay fanadinana CPE amin'ny ankapoben'izay moa ity ministra mpiahy ity satria dia nitombo ny mpiadana tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Correction, transcription, dia efa mikarakara isika raha hitanareo dia efa izana hoe mamaly ny mamoaka ny vokatry ny fanadinana amin'ny fomba haingana indrindra mety amin'ady mety raha tsy tena azo dia efa misy vokatra azo mivoaka zany. Ny tiako tsimpoina amin'ny CP dia nitombo ny isan'ny mpiadana izany hoe zany raha isan'ny ankizy manala CP zany dia miakatra 100 zany zany voatarisika zany 100 zany ny ankizy mianatra satria tsy nitsokan-dara fa mitombo raha miena mantsy ny manao CP dikan'izay zany miena ny ankizy tonga teo amin'ilay tena fahatiny zao fotoan'izao zany mitombo mety mbola misy ihany koa no sahiran-kirana misy hoe maninona no sarotsarotra le izy satria zao vao miteny hoe nahita ihany sarotsarotra ihany na misarotra fa ny kalitaon'ny fampianarana zany tsy maintsy mandeha kokoa amin'izay anazy ary diantsika mivokatra ny tsy hoe tsara iny na ratsy fa fandrefesana fa tsy mivokatra tsy tsara iny na ratsy satria izay indrindra no napetraka hoe tsy tokony manaraka ao anatin'ilay PSE zany tsy tokony ho andro anankiray no andrefesana midingana vitan'ny ankizy rehetra nandritra ny 5 taona amin'izao fotoana izao amin'izao système antsika izao dia andro ray somary tsy miforma kely ilay ankizy vo izy amin'ny ary raha mety ihany koa mety tsy nanapohan'ilay sujet izy na ohatra ny zahatra maro samihafa manodidina fikarakara ray examen taraiky eo izy